Ho an'ny fikambanana ambalam-bahoaka dia tsy lahara-pahamehana ny aino hitatitra ataon'ny solombavam-bahoaka fa tokony jerena akaiky ny fiainan'ny vahoaka. Antony nanatanteran'izy ireo asa tana maro androany tamin'ny toerana maro toy ny teny Andavamamba. Nisy ihany koa ny sora-baventy teny an-toerana milaza fa tsy ilaina ny fanakorontanana ny firenena. Dia hitantsika ny zavatra miseho eto amin'ny firenena momba an'ireo député anao tatitra amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ho anay zany aloha dia tsy lahara-pahamehana ho anay vahoaka ilay andeha haino an'ilay kabary lavareny any fa zavatra nataonay androany atao amin'ny association ambalam-bahoaka dia izao hitanareo izao ny lotonay aty anaty tanàna ety tsisy pahita, tsy hitan'ny député, tsy hitan'ny ben'ny tanàna. Dia izao hitanareo izao zany nataonay hoe tanentanay ny olona mpanatao fikambananay hoe tsy mila mandeha ny Analakely tsy mahafantatra antsika ireo olona ireo raha tsy ho an'ny tombotsoany amin'ny androany tsy nanao tatitra tamintsika ireo momba fa taty izany volan'ny CLD zany ampiasaina tokony manana diovana tanàna nananganana foto-drafitr'asa tsisy nanao tatitra taty amintsika ireo ko nahoana ireo no androany ny antontsika ilay amin'ny lapan'ny tanàna fa dia izao alohantsika hanadio tanàna dia izao hitanareo izao mifako be ty anaty tanàna ety tsy ana firy volana tony na firy taona tsy niala dia izao hitanareo izao ka dia hitanareo ka mantena miteny hoe tsy ilaina tsony ny fanakorontanana amin'ny firenena tokony hijerony vahoaka ety fa tsy rehefa mizavatra mamaky anazy dia atsony izay zany hoe amin'ny aeno kabary tsy nanakanina dia androany zay dia izao hitanareo manadio tanàna izao tsy misy karamany amin'ny fikambanana ambalam-bahoaka fa solon-tsavony anasana tanana tompoko. Ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahaefatra no voakasika tamin'ny asa tana maro natao mba hanadiovana ny tanàna izao ary manodidina ny 500 ireo ny fandrimbona nanao izany.